izao fiainam-bahoaka zao ve izao fanotram-bahoaka zao ve re olona de mbola misy asa ho kandidam-panjakana rehefa tsy miaraka ny fanjakana androany de tsy misy miaino ny solombavam-bahoaka ka raha ohatra raha vatomanga ny ambadika inona ny problème lesany raha vatomanga ny ambadika eo zay ny problème gasy zavatra zay misy olona zany natao anompo olombelona mizarazara ny hevitra manoloana ny firotsahan'ny solombavam-bahoaka ny boribory-tany fahatelo eto Antananarivo Gasikara Fensoa amin'izao filatsahako fidiny ho ben'ny tanàna Antananarivo izao indray. Ao ireo marobe no tsy resy lahatra amin'ity kandida ray ity ary milaza mihitsy fa miaraka amin'ny fitondrana tarihin'ny filoha Andry Rajoelina i Gasikara Fensoa na ihany koa ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga no mpamatsy vola azy. Ao kosa ireo izay mahita fa tena hery fahatelo marina i Gasikara Fensoa tsy miandany amin'izaniza ary tsy miditra amin'ny adila politika izay misy eo amin'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Araka ny vaovao efa hitantsika sy efa fantatsika dia efa ofisialy zao fa anisan'ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra i Gasikara Fensoa izay mpanao gazety sady mpanao politika. Solombavam-bahoaka ny boribory-tany fahatelo eto Antananarivo amin'izao fotoana izao fa efa elaela kosa no nandeha ny resaka mahakasika ity kandida ray ity satria niparitaka ny feo fa i Gasikara Fensoa dia olona miaraka amin'ny fitondrana ihany izany hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina fa mody manao sarisarina olona mahaleo tena na ihany koa indépendant. Betsaka dia betsaka ny fanehoan-kevitra mahakasika an'izany fa ny any Kotolilahy Maitsoambo dia somary manana fomba fijery izay azo lazaina ihany hoe miavaka amin'ny maro. I Kotolilahy Maitsoambo moa dia mpisintona lakolosy sady influenceur ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook izay anisany tia maneho hevitra amina loha hevitra karazany maro ka anisan'izany ny fanehoan-kevitra ara-politika. Nanao fanehoan-kevitra maromaro mahakasika ity filantsahako fidin'ny solombavam-bahoaka Gasikara Fensoa ity izy tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook. Navita video telo samihafa mihitsy i Kotolilahy Maitsoambo nanazava ny fomba fijeriny mahakasika ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo Gasikara Fensoa. Toy izao indray ara ny analizy nataon'ny Kotolilahy Maitsoambo. Voalohany dia nilaza izy fa be dia be ny pirofo azo entina ahafahana mandany filazana rehetra any ambadika hoe i Mamy Ravatomanga na ihany koa ny filoha Andry Rajoelina no ao ambadiky ny kandida Gasikara Fensoa. Ny antony anaparitahany olona an'izany resaka izany raha araky ny fomba fijeriny dia satria hita be fa tsy mety amin'ny volomboasary sy ny tim ity firotsahany Gasikara Fensoa kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ireo roa ireo dia ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka raha vao misy olona vaovao kely dia lotoina sy hitadiavana izao fomba rehetra izao amin'ny tehinazy satria hoe sao dia mandroso loatra Madagasikara raha misy olona tanora vaovao sy tia tanindrazana ary vonina ampandroso eto. dia ny tia misy bandy vaovao ty dia lotoviny olona hoe misy olona orinao mpandraraha efa fantatsika ho izy ny ao ambadika an'io dia nefany be dia be ny pirofo azo entina ahafahana mandaha amin'izay zavatra izay. Fa i Gasikara mbola hitondra le fanazavana ary efa mba nisaka nanazava iny izy fa tsy resy lahatra ny olona sasany satria tsy miarrange ny ekipany Andry Rajoelina sy tia mamoa zany le zavatra izay. Satria ireo zany efa araka ny tenenina hoe efa 10 taona mahery zany dia na izandrikely na i data tsy zava-tsy izay efa vita fa man'ny anganiny zao dia tsy maintsy vao miainga zany zay zavatra miainga eo dia tsy maintsy lotovina tsy maintsy potehana tady fikaratrehitra zalahy anapotehana azy satria ratsy be amin'ny zalahy raha ohatra ka mandroso Madagasikara. Matahotra zalahy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka misy bande jeune tia tanindrazana vonona dia lotovina amin'izay hoe misy mpandraraha aorianany ao fa raha ohatra ka i mpandraraha io lazaina fa ao Madagasikara dia aveo koa izy milaza fa hoe matahotra sao dia lasan'ny Ravalomanana ny ben'ny tanàna Antananarivo dia izay mahatonga le mpandraraha anoana ny Gasikara.
Efa ela loatra izay fiadivana toerana sy adila politika teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay, ka raha nanangana ny hery fahatelo i Gasikara Fensoa dia tsy maintsy hiady amin'izy mirahalahy mianak'ireo. Efa tsy zakan'ny vahoaka tsony ny fiainana eto Madagasikara amin'izao fotoana iresahantsika izao, tsy miafina amintsika vahoaka malagasy rehetra ihany koa fa efa potika tanteraka Madagasikara ankehitriny, ka tsy maintsy atao ikoty ilay maitsoambo ny fanovana na dia eo aza ny mety ho fisalasalana mahakasika ity kandida iray ity i Gasikara Fensoa na dia lazaina fa bevinany na koa hoe tsy atokisana azy izy. Noho izany dia ny kandida Gasikara Fensoa ilay olona ilayntsika amin'izao satria izy dia olo-marina, tia tanindrazana, tanora sady manam-pahaizana, izany hoe tsy mbola nahitan-doto mihitsy hatreto fa mbola madio tsy misy pentina hoy ikoto ilay maitsoambo. Ny olona zany zao raha vao misy anangana 3e ino filazana force moa dia tsy maintsy hiady amin'ny mpanoana Rajoelina, hiady amin'ny mpanoana Ravalomanana, tsy safatsy izay. Nefany izy moa anatin'ny tezamita anatin'ny 5 taona ny ziriziry hiady place teo raha tsy Ravalomanana sy Rajoelina. Fa hoe inona ny atao zany hiaritra any Andry Rajoelina eo fe hanaovana constitution izy dia mbola latsaka ao amin'ny 2028 naleo angambany efa tsy zakany olona tsony zany le fiainana. Tsisy zavatra tsy potika, tsy zavatra mandeha tsony raha tsy amihan'ny tsatarana fa samy mahafantatra daholo, samy kopy daholo. Tsika koa moa zany raha ohatra ka idotean'izay dia izay tsy anaovantsika zavatra dia inomizany miaramaty io tsy hoe manao raisonnement botolo zany fa tena logika be hoe na misy doty ara na tsy fantatra maro hoe ahoana fa ny fanovana dia tsy maintsy atao. Gasikara zany le bandy tadiavintsika, bandy vaovao jeune manam-pahaizana, tsy tanindrazana, marina, zany hoe izy zany madio tanteraka ka izay izy zao ny nofinofitsika hatramin'izay ka noho izay antony vitsivitsy izay ho an'ireo izay milaza fa miaraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny Gasikara Fensoa dia mangataka ny porofo manamarina an'izany filazana rehetra izany ikoto ilay maitsoambo. Efa imbetsaka mihitsy ikoto ilay maitsoambo no nangataka an'izany porofo izany. Raha toa ka tena miaraka mipandra raha mamy Ravatomanga marina tokoa ny kandida Gasikara Fensoa dia avoay ho hitan'ny vahoaka malagasy rehetra izany porofo izany fa tsy tenitenenina foana eraky ny tambazotra mpifaneraserana sosialy na ihany koa eny amin'ny fahitalavitra sy ny gazety rehetra eny. Fanendrikendrehana ny kandida Gasikara Fensoa fotsiny reny rehetra reny mandrapivoaka ny porofo manamarina fa tena Imamy Ravatomanga tokoa no ao ambadiky Gasikara Fensoa sy mamatsy ny vola ampiasainy. Avoay izay manana dossier rehetra mikasika anazy. Le Gasikara zany le olona le farany tsy manjary. Gasikara zany le devoly, Belzaboba, Lucifer, Satana. Zay nanaovany itimany Gasikara. Tsisy manana porofo al Gasikara fa impiry ny teny hoe raha manana porofo nareo fa izy moa Ravatomanga ny ao ambadika avoa le porofo fa tsy mitatatata fotsiny amin'ny télé sy rehetrarehetra hoe Gasikara zao. Tsy zavatra tsy tenenina mikasika ny Gasikara indrindra moa fa hoe Ravatomanga ny ao ambadika ao zao. Ny olona miteny amin'io tsisy mamoaka porofo na ndray. Soupçon fola zany, soupçon fola ny tatatanisana sanandro. Tsy ikoto ilay maitsoambo rery ihany koa moa no mangataka an'izany porofo izany hoe miaraka mipandra efa fantadaza Mamy Ravatomanga tokoa i Gasikara Fensoa fa izy tena ny Gasikara Fensoa mihitsy no mitady an'izany porofo izany. Avy aiza no ahafahana milaza fa ny fitondram-panjakana ihany no ao ambadiky ity kandida ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ity mba hialana amin'ny antsoina hoe affirmation gratuite. Izay karazana fomba fiady politika manelitsao momba ny olona iray vonina hitondra fanovana eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara izay ny fandotona na ihany koa ny fanampotena mihitsy ireo olona izay heverina fa manelingelina olona sasatsasany eo amin'ny tontolon'ny politika izay indrindra no antony hijoroany Gasikara Fensoa araka ny noteneniny.
ka noho izany dia mitaky ny pirofo rehetra ny kandida Gasikara Fensoa hanamarinana an'izany rehetra izany izay mbola tsy nisy hatramin'izao. Fangatahana izay nataony tao amin'ny fandaharana aleo resahana tao amin'ny fahitalavitra record Madagasikara. Marina tokoa fa betsaka no milaza fa za momba maniry hoe taiza moa zany ny sosa mba nahenonao an'izany hoe ambadika ny fanjakana Gasikara mialokaloka raha sitrakao tsara ihany hoe taiza moa sa iza no miteny an'izany androany mba ahafahantsika miala amin'ny atao hoe affirmation gratuite ihany koa satria izany fomba fanaovana politika na pratika politika zany no anisan'ny mampitsorana Gasikara rehefa misy candidat anankiray izay verina fa manelingelina ny hafa na ny sasany dia lotona sy aratsiana ary anisan'ny nambarako hatramin'izay dia hoe ho an'izay miteny dia mba tsara raha napirofo ihany sara mba avoaka ihany ny sorsa hoe taria na oronan-tsara na oronan-peo mba ahafahana milaza fa marina le izy. Araky ny nambaran'ity candidat ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Gasikara Fensoa ihany koa dia efa maro ny ezaka nataony tao anatin'ny 2 volana na solombavambahoaka azy. Niezaka hitondra ny tenin'ny vahoaka tokoa tany amin'ny sampandrara rehetra izy kanefa tsy misy miaina satria tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Araky ny nambarany mantsy dia rehefa tsy miaraka amin'ny fanjakana dia tsy misy miaina ny solombavambahoaka. Izy tsinona dia mbola nijanona ho solombavambahoaka mahaleo tena trany. Ny antony rotsahany ho ben'ny tanàna zany dia tsotra. Raha mahazo toeran'ny mpanatanteraka i Gasikara Fensoa dia afaka mamaro ireo olana misy eo amintsika vahoaka malagasy na dia amin'ny ampahany fotsiny aza. Miditra avy hatrany amin'ny famahana olana fa tsy mitondra feo fotsiny intsony. Novaliany arak'izany tamin'ny fomba mahitsy ny fanendrikendrehana azy hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana izy satria hoy izy hoe izao fijaliana be iainan'ny vahoaka izao ve dia mbola hisy asa hiaraka amin'ny fitondram-panjakana zany. Zany hoe mametraka ny tenany izy hoe tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana ary tsy miaraka amin'ny mpanohitra ihany koa anefa mahaleo tena foana izy araky ny nambarany. Noho izany aleo ny asa atao no hifampitsarana fa tsy ny vavan'olona tsy manana pirofo. Tao anatin'ny 2 volana na solombavambahoaka ana voatetiko daholo ny sampandrara ary ny resako ny problème vahoaka fa ny fanontaniana dia hoe misy miaino ve Gasikara rehefa tsy miaraka ny fanjakana androany dia tsy misy miaino ny solombavambahoaka. Dia ozy hoe raha mipetraka amin'ny toeran'ny mpanatanteraka androany dia afaka mamany ampahany amin'ireo olam-bahoaka ireo fantatrao tsara ny andraikitra ny ben'ny tanàna ny assainissement misy sampandrara eo nivon'ny commune raha manana an'izany andraikitra izany ianao dia tsy mitondra ny feo intsony fa miditra amin'ny atao hoe famahana avy hatrany le olana mijoro vahaolana Gasikara androany fa tsy mijoro ho hiady amin'iza na amin'iza ary ny farany dia tsotra. Izao fiainam-bahoaka izao ve izao fanotram-bahoaka izao ve re olona dia mbola misy asa ho candidat-mpanjakana izao jaly mahazo atsika izao ve dia mbola misy asa hifidy candidat-mpanjakana andahotsika tsy anaiky ny fanatsotsoana ny fanampitehana ny fomba ratsy fanaovana politika. Za tsy miditra amin'izay fanaratsiana any fa za dia ozy hoe ny asa atao no hitsara ho an'ny Gasikara fa tsy nyresaka mandeha. Gasikara indépendant la ny député janona indépendant ve izy teny amin'ny intémera-pirenena sa ny safidy hiaraka amin'ny fanjakana na ny safidy hiaraka amin'ny timma ny asa no mamaly fa nijanona Gasikara ka androany Gasikara dia milaza fa tsy nyresaka no hitsarana ny Gasikara fa ny asa izay ataony. Manaraka izany manoloanan'ireo fangatahan'olona amin'ny candidat Gasikara Fensoa hitondra fanazavana-pahibe maso mahakasika ny loharanom-bola izay ampiasainy dia naneho ny heviny ihany koa i Koutolila Maitsoambo. Aminy dia tsy anjaran'ny candidat Gasikara Fensoa mihitsy no tokony hanazavany loharan'ny poiran'ny vola izay ampiasainy amin'ity firotsahana hofidiana ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ity fa anjaran'ireo olona manendrikendrika azy sy manenjika azy no tokony hitondra ny pirofo manamarina ny filazan'izy ireo. Ireo izay milaza fa i Mamy Ravatomanga na ihany koa ny fitondram-panjakana no ao ambadikany no tokony hanome pirofo manamarina an'izany. Maro loatra ireo mpanontany hoe avy aiza ny vola ampiasain'ity candidat ity kanefa ny vola nampiasain'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ny 2024 sy tamin'ny 2024 lasa teo tsy nisy nanontany hoy Koutolila Maitsoambo. Dia avy eo forceny Gasikara hoe anazava publiquement
amin'ny gasy hoe ho avy aza ny vola ampiasaina amin'ny campagne. Fa maninona ho anjaran'ny gasikara no manazava avy aza ny volan'ny campagne? Fa maninona ny anjarany? Fa maninona raha anjaran'le olona manendrikendrika hoe avy aza le vola? Raha ohatra n'le olona miteny hoe avery ny vola ny ampiasain'ny gasikara, de anjaran'le olona mitondra zay profo zay fa maninona ny voatetsy masy gasikara? Ary raha ohatra ka anao ampamoaka mikasika ny source de financement ny campagne électorale ny gasikara, de maninona tsy antahina koa ny vola be ampiasain'ny Andry Rajoelina? Tamin'ny 2018 misy any amin'ny 80 millions de dollars nampiasain'ny Andry Rajoelina. Tamin'ity 2023 teo ohatrin'ny reny avion, hélicoptère, artiste mandray milliards, firy milliards nisy nantany ve hoe entreprise Injet ve sady de moapibo ve no ahafahany manao an'ireny? Nisy nantany ve lisandra mpanao gazety manireo? Nanao fampitahana kely teo amin'ny candidat ben'ny tanàna Gasikara Fensoa sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa moa i Kotomila Maitsoambo. I Gasikara Fensoa dia tsy mbola ahitan-doto araka ny efa voalazany tetsy aloha ihany. Tsy manana dossier maloto, tsy mbola eno hoe nanao zavatra ratsy teto Madagasikara na tamin'ny vahoaka malagasy, kanefa lotona fotsiny tsotra izao, tsy miaraka amin'ny profo akory fa fandotona be fahatany. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa, izay efa nitondra firenena ho iatrany Kotomila Maitsoambo, dia efa hita ny zavatra nataony teo. Nanao fanonganam-panjakana, namono ny vahoaka, nanagady ireo adversaire politika sy ireo mpandraharaha mpifaninana taminy, nanao didy jadona, nibody tan'olona sy ny sisa. Ka eo indrindra no mampametra-panontaniana ny Kotomila Maitsoambo hoe i Gasikara Fensoa ve ny maloto amin'izany sa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana? Gasikara mbola tsy nitondra firenena, mbola tsy nandray andraikitra tamin'ny firenena, tsy manana dossier, tsy nanao ninina, lotovona tena lotovona ohatran'ny bibola izy moa i Gasikara. Ny zavatra nitotona anazy tsisy profo tsisy ninina. Eto ankilany Ravalomanana zay efa nitondra firenena, zay rehefa hita ny zavatra nataony teo. Nanonga-panjakana izy tamin'ny 2002, nandefa ny zanadambo rehetrarehetra hitifotra hiproratsiraka rehetrarehetra, hitifotra amin'ny rehetrarehetra iny. Nanonga-panjakana izy, firy ny olona maty tamin'izany zanadambo zany, firy ny olona maty tamin'izany. Namono olona izy tamin'ny fotoana io, dia avy eo koa nigadagadany dolo zany adversaire politique, anao didy jadona. Ny mpandraharaha zay manembatsembana ny business ny Ravalomanana dia potika na migadra. Mibody tanin'olona, nivarotra ny tany tamin'ny Deo, anana ny alalana ny Ambatovy, ny porony Tomasina, be dia be zavatra ataony Ravalomanana teo, efa hita, azo tsapahitanana. Nividy avion ho an'izy mivady, hitetezana faritra dia vidy avion, leo ny vahoaka afara dia lahongany iny izy. Ka tsy haiko hoe iza zany moa no maloto, Ravalomanana sa i Gasikara? Teo ihany koa no nipetraka ny fanontaniany Kotomila Maitsoambo hoe raha ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga ihany koa no ao ambadiky Gasikara Fensoa dia inona ny olana? Fehiny leo tanteraky Kotomila Maitsoambo amin'ny fanenjenany candidat Gasikara Fensoa izay vao misehatra amin'ny resaka politika. Enjehina mafy dia mafy kanefa ireo dinosaure politika izany hoe ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay efa hitany rehetra fa nandetika sy namotika ny Madagasikara tanteraka, nitsentsitra ny fananany vahoaka malagasy dia tsy ahitan-doto mihitsy amin'ireo mpanaraka azy tsirairay. Tony candidat Gasikara Fensoa indray no ahitana izao maloto rehetra izao, na dia manamboatra pompe fotsiny aza dia mampanontany hoe vola avy aiza no nanamboarana an'izany. Kanefa ny vola be nampiasain'ny filoha Andry Rajoelina na ihany koa ny vola be an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy anontaniana mihitsy. Ka raha ohatra Ravatomanga ny ambadika, inona ny problème lesany Ravatomanga ny ambadika eo? Ravatomanga ny ambadika, ka Ravatomanga efa tambadiky n'izy koa moa Ravatomanga. Inona te lisany io? Makaleo be le inona moa zany le acharnement, le harcèlement sy le acharnement amina mpahandikely vao manomboka vao manao politika, inona enjehana fa resy dinosaure nandetika ny Madagasikara reo, dia dinosaure niletra ny fanan'ny Madagasikara reo, tsy zara-kaozeny lisany satria isany malemy vola amina firy miliara ny apoakan'ireo, tsy hita zavatra teny lisany. Fa le bois kely manamboatra pompe fa aiza raha volan'ny lery, manino lery manana 4x4, manino le like pompe ve namboarin'ny Gasikara,
de zany no hitabatabana avyaza le vola lano valina pompy vola amina firy million de dollars firy million de euro ny ampiasainy ranjolona amin'ny kampagna iny zara tehinisany io ny teraka resabe tokoa mantsy reny hetsika nataon'ny kandida Gasikara Fensoa reny tamin'ny faraparany teo zao izy nizara rano teny amin'ny boriboritany fahatelo sy niaona tamin'ny Taleny Jirama manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisian-drano amin'izao fotoana izao. Nanaitra ny maro ty fihetsiny ity satria toa mitovy amin'ny fomba fanaon'ny filoha Andry Rajoelina mihitsy kanefa izay mihitsy no voakihana matetika. Tsy andraikitry Gasikara Fensoa reny fanampiana entiny amin'ny vahoaka eny amin'ny boriboritany fahatelo reny raha araky ny nambarany fa kosa fomba entiny hijoroany amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy fotsiny ihany, izany hoe mitondra ny tenin'ny vahoaka. Ary tsika miara mahita tsara ny ady nataoko ho an'ny Jirama, ny ady nataoko ho an'ny lalana, ary voandro any tsika nahita tsara ny fangatahako fanazavana amin'ny tale generalin'ny orinasa Jirama azontsika aseho tsara eo amin'ny fahita lavitra izany ary miandry an'izany fionana izany dia mieritreritra ny hitondra vahaolana vonjo maika tsy andraikitra ngeny mamatsarano sy jiro fa ozy hoe amin'ny mahasolom-bavam-bahoakana dia mijoro ary ny zava-dehibe dia nitondra ny feoan'ny vahoaka ho amin'ity androany ity. Arak'izany dia manohana tanteraka ny kandida ben'ny tanàna Gasikara Fensoa i Kotolilay Maitsoambo mandra-pahita ny porofo maro-potitra fa tena miaraka amin'ny fitondrana ihany i Gasikara Fensoa na ihany koa hoe ny mpandraraha Mamy Ravatomanga no ao ambadikany. Marobe koa anefa ireo manohitra an'izay hevitry Kotolilay Maitsoambo izay noho ny fisalasalana. Indrindrindrindra ihany koa fa noho ny fahitana fa i Kotolilay Maitsoambo teo aloha dia efa nanohana ny kandida sy teny Randriana Solonyaiko kanefa izy nivadika tamin'ny firaisan-kina araky ny fahitan'ny be sy ny maro azy ka tena mampisalasala ny vahoaka an'Antananarivo ny ifidianana an'ity Gasikara Fensoa ity. Zay sendray ny mahakasika ny resaka Gasikara Fensoa iny araka ny fomba fijerin'ny Kotolilay Maitsoambo azy. Mankasitraka antsika rehetra izay nijery hatramin'ny farany, aza dino misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.